Transekoly hatrany amin'ny 10 metsy no fanambepetraky ministera fanabeazam-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Atongavana amin'izany dia isy mihetsika manokana izay toto-sain'ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministera fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola toy ny UNICEF, UNESCO ary Royaume de Norvège. Nampahafantarin'ny ministra fanabeazam-pirenena Paul Rabary fa hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 20 jona ho avy izao amin'ny Fianaratsoa mihetsika. 10 mihetsy eo ny ankizy iazana tena amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Ny araka ny sanantsika teo zany ny tanjona dia tsy ho amin'ity taon'ity ihany fa mandritra ny 10 taona dia eo amin'ny manodidina ny 10 mihetsy tapitrisa eo ny tanora izay afaka hiditra soamantsara ao anatin'ilay système scolaire zany satria tokoa tao anatin'izay 10 taona nisy ny crise eto amin'ny firenena izay dia zary nitsokan-daharina ny ankabeazan'ny zaza aty amin'ny ambaratonga fototra zany. Ny vadin'ny filoham-pirenena voangy Rajaonary Mampianina no mahazo ivonetsika izay tanterahana amin'ny fari-piadidim-pampianarana 2010 amin'ny faritra 12 no anatotosana ny hetsika. Sekolim-panjakana sy tsy miankina 7,4 amin'ireo 7,4 misy no voakasika amin'ny hetsika famerenana ary fampidirana amin'ny mpianatra an-tsekoly.